Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny azana-bolana misy ny raona avy any an-dranomasina manatona ny tapany avaratra atsinanan'i Madagasikara izay anisany mitondra orana malefaka amin'ny faritra iny. Ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro ary mety mbola mitohy izay hatramin'ny rabitso fa tombanana mahazovahana kosa indray ny varatra aza manomboka ny alarobia mitohy hatrany amin'ny alakamisy. Zany vokatra izay dia andrasana ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Anosy iray manontolo malefaka moa izay rotsakoran'izay amin'ny ankapobeny ary miatoato ihany koa ho an'ny avoatany sy ny atotany atsinana dia mandraona ny andro mety isy ny herika amin'ny maraina be sy ny takariva fa amin'ny atoandro kosa dia atombanana misy fisavana ihany izay. Ny maripana mifandraika amin'izay atao anatin'ny 3 andro avy dia mety ahitana fidinana kely ny maripana amin'ny ankapobeny saika ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanan'ny Anosy iny. Ny ambiny kosa moa dia tsy dia ahitana an'izay fiovana maripana izay loatra. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina mety mbola isy ny azavona ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka na ny atotany atsimo atsinanan'ny Anosy. Mandraona ny andro ho an'ny fahatrasava Ambatsoa sy Analanjorofo. Ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana kokoa. Ny rapiso tolakandro dia mbola mety isy hatrany ny orana malefaka ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary Analanjorofo indrindra any amin'ny takariva any. Ny ambiny kosa indray dia saika ho maina tanteraka ny andro ary ny masoandro moa no ibatoerana kokoa ao anatin'izay. Ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay manodidina 5 degré Celsius ny ambany indrindra ary tombanana 5 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo degré Celsius kosa ny ambony indrindra. Raha ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanana dia 7 amby roapolo ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho vinavina raha toka miakatra hatrany amin'ny 7 amby 30 degré Celsius izany ho an'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia miverina araky ny efandresahana teo ny tsiokan'ny varatra na mahazovahana kokoa izay ka mety isy ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka any amin'ny faritra Sava izany ka hatrany amin'ny faritry Vadivavy na mety hitatra hatrany amin'ny faritry Fitovinany ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny mety isy ny herik'andro ny tapakandro arivana izay andro ny alarobia izay. Ny any amin'ny ilany andrefana moa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana ho vinavina dia manodidina ny 3 amby roapolo ka hatramin'ny 4 amby roapolo degré Celsius ho an'ny avoatany ahitana fidinana izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Nosy izay mety hidina hatrany amin'ny 4 amby roapolo degré Celsius ihany koa. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia mbola mijanona ho mafana hatrany satria dia saika manodidina ny 30 ka hatramin'ny 9 amby 30 degré Celsius ny maripana raha indrindraindrindra ho an'ny tapany avoan'ny andrefan'ny Nosy iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy misy hatrany ny orana andrasana ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Sava izany ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana na koa ny distrikan'ny Taolagnaro izay mety ho voakasika an'izay ihany. Ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny atotany atsinanana kosa dia mandraona mety ho arahina herika amin'ny maraina be sy ny takariva. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Nosy kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana kokoa. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay androny alakamisy izay 20 degré Celsius ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana andrasana ho an'ny avoatany ary manodidina ny 4 ka hatramin'ny 8 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana tsy misy ny fiovana goavana andrasana mahakasika izay maripana izay satria dia 30 ka hatramin'ny 7 amby 30 degré Celsius hatrany aloha ny maripana ho vinavina raha ho an'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny. Dia izay indray ny mety ho tamin'ny tian'io ty ary rapiso indray fotoana manaraka velomana.